Fa any Ikongo kosa indray dia fantatra fa vata-mangatsiaka telo no hita hatreto taorian'ny fikarohana rehefa niarambona ny camion iray nitondra mpitandron'ny FILAMINANA anatevindarana ny fandriampahalemana any Ikongo. Fahina tokoa ny zava-nisy ndahoarana ity atao anatin'ity fanadihadiana nataony miaro sorojo ravaka sy zo randretsalama ity ny valin'izay. Sandary iray avy any Mananjary, polisy roa avy any Ikongo ary tafika enina avy any Fianaratsoa. Ireo ny olona 7 tsy tapopoka nanomboka ny asabotsy teo rehefa niarambona tao amin'ny renirano Nanila ny camion iray nitondra mpitandron'ny FILAMINANA anatevin-darana ny fandriampahalemana any Ikongo. Taorian'ny fikarohana natao kosa nefa vatana mangatsiaka telo no efa hita ao Malariva ka zandariny iray ary tafika ny roa. Misy mo ny afaka tamin'izao zany le miaramila amin'ny fahaizana hoe milomanina mety hoe mifamikirana tamin'ny camion. Io koa nefa ny no navotan'ny fokon'olona, io koa navotan'ny namany izay afaka nisitona tamina hoe hazo na ohatran'izany. Nisy ny tsy hita moa na dia nisy ara fanampian'ny fokon'olona izay maro tonga maro dia maro tamin'ny fotoana io. Tao ambotry ny omby 30 kilometatra tsy idirana ny Ikongo no niarambony ilay camion. 230 ny olona netiny ka ny 5 zandary, ny 220 tafika ary ny 5 hafa polisy. Voalaza ho antony nahatonga ny loza ny fahavakisan'ny kodiarana ka nahatonga ilay camion tsy tafahetsika intsony. Tamin'izay indrindra nefa no niverina ny ankatrindray ny ranotrambo. Misy an'le vy amin'le radier zany le mipotra le amin'le béton. Dia iny zany no tsy zatra an'iny le chauffeur dia nahazo an'iny le pneu dia vaky raikitra tsy afaka niala le camion tsy afaka nirosontsony nefa le rano miakatra indray nisy an'le ataontsika hoe ranotrambo reny. Dia nivadika nalefa ny herin'le rano zany le camion nakany amin'ny ilany avy amin'ny tetezana amin'le todika tokony andanan'le camion zany. Mitoetra ny fikarohana, fantatra fa mbola mijanona ny antoerana ny sasany amin'ireo mpitandron'ny FILAMINANA. Misy ihany koa ny fiara-miasa amin'ireo fokon'olona. Misy ny fandefasana an'ireo spécialiste, misy pompier civil, misy koa ny corps de protection civile any tafika. Say spécialiste amin'ny fikarohana n'olona ohatra amin'ny vona ohatran'ireny efa antoerana efa raha tsy efa tonga any izy amin'izao. Ny fipetrana karaha koa moa zany raisina tsara amin'ny mahalala anazy satria efa misy évacuation zany amin'ny natao tamin'ireo magistrat telo sy ny vady-manjanany amintsika ny telo izao izay nataony hélicoptère. Na eo aza ny vona mitranga, manamafy ny tompony andraikitry ny zandarmarim-pirenena fa azo antoka ny FILAMINANA any Ikongo hatreto. Tsy ahivina fa nivalo tamin'ireo gadra nitsoaka no efa nitolo tena, mbola andalam-pikarohana kosa ny 7 taorian'ny vaky fonja ny tranga tao Ikongo ny herinandro teo ka nandosiran'ireo gadra misa 700.